ny information rehetra zay anananay sy ny ampelantananay no avoakanay ohatra andray ny fanaovan'ny olona sasany azy reny a de ambony ambany ty fireneny ty da aloha de lazaiko zay zao masy mahatonga reo ambony ambany reo olona hitanareo miara-mitatanareo tsy mifankahazo zay de ataonay mpivaly ataonay aminareo mpitserina ny voamasony gouvernement de cohabitation no misy am'izao fotoana zao fa tsy gouvernement de refondation mana kory aby tsika finaritra aby ragnandria kory aby tsika indreto ndray zay mirahalahy zay tratrantso am'ty ariva ity mba manao miara-manonja anay kely eto zay fa zay ndray tsy anao miara-manonja fa miara-mizotra angambany miara-mizotra zany hoe mandeha moramora eo ihany de lentement mais sûrement tsika tsy mirotoroto fa mandeha miadana ohatra misokatra kanefany ny important dia tonga any amin'ny point d'arrivée be ny vaovao sahotakotaka ny fiarahamonina samy naretsika samy nahita zahay koa moa efa nisy fotoana namoaka resaka teto hoe tanareo le resaka Abu Dhabi zahay voalohany teny amin'izy iny hoe ty mba tadidio ty anara-tanàna ty Abu Dhabi fa tadidio fotsiny de sahotaka moa no maro hoe fa misy inona fa maninona sasa moa mbola mamerina le refrain hoe sa ivadika silamo ndray koa mampime le olona indraindray zany mandeha dolo de io izy io nivoaka dolo tandroany nivoaka le hoe misy dia zay ho alehan'ny filohampanjakana any Abu Dhabi hoe satsika ny am'izay fa tsy lay article no efa navoakan'ny olona fa io moa ohatran'ny rehefa manao théâtre dia tsy lay acteur olo ihany no aseho fa mba aseho koa le ao ambadiky ny rideau ao hoe iza nanomana ny costume an'ilay le acteur iza ny nanao maquillage zay zany tsy le ao ambadiky tsy le au devant ny rideau io masy ho an'ny public tsotra de hoe ay de zay zany de atsika mba manao lecture ao lavidavitra zany dia ho asitsika resaky io satria mahakasika ny fiandrianam-pirenena ary efa nanao teny mahery aho raha tadidinareo nanao video fakomaly izy iny le hoe tandremo aho fa sanatria aho ka tanteraka le nofo ratsy zay teneniko iny dia ho tsarainy tantara izay tompona andraikitra afabela ary nanome promesse hoe za mihitsy ao no hitarika fikomina nationaly taoko tsara mazava le izy raha sanatrika misy ny haute trahison du peuple amy resaka souveraineté ka amidy amin'ny vahin'ny fahaleovantenatsika amy fomba akolaka ho hitatsika eo moa fa ny tantara no hitsara ary io za je fais confiance au temps je laisse le temps faire les choses tsy mila manao ininona koa rene fa ny fotoana no mampisongadina an'io fa afaka miteny dolo zay teteny afaka manakarama compte fake zay moa fanaonareo am'izao fotoana zao nanao pira no teo aloha zany miala ny arena de niditra indray ny agent cyber spécial zany eo akaiky ny tsimbaza zao fanaovandrala azy efa mikarama amin'io mihitsy ka mazotory zalahy mihinana ko io ara volana dala tompoko ataona moa fa tandremo ihany hoe misy fetrany ihany zavatra rehetra eto zany manao antso any zalahy-mpanao fake reny fantatry efa nareo mikarama tsy fidiny aminareo le izy de le conscience nareo mamalagasy anareo mbola tsony hoe raha mba misy information hitanareo fa mamofady de mba lazao ihany fa ny tantara no hitsara anareo ary eo ambon'ny conscience nareo ny raha ny malagasy na sanatria ny fahavoazana sy ny fahantrano tsy taretiko lavy iny fa miarabanosy tany na tonga somatsara eto ndray tsika amy rahalahy notre rendez-vous hebdomadaire mety tsy hebdomadaire tsony izy ty fa raha zao toedra raha zao mety hiova kely atsoatsy ho hitatsika eo moa ny fivoarany toedra raha fa le miarabanao tonga somatsara eto amin'ny plateau tsika virtuel tsy mbola mana plateau tena izy tsika fa virtuel aloha ikorakabarinao any ya faly miarabanao pasteur miarahaba mpijery atsika mpanaraka atsika andavanandro ataoko hoe andavanandro satria be de be mijery ny peditsika ihany ary magnano mbola tsara nareo jiaby avarabaratra any magnano mbola kory aby nareo avy atsimo izy moa fa voateny pasteur teo tsy ozary tsaritiko lavitra loatra ny fiarabana sy resaka fa araka ny teny pasteur teo de
mety ataotsika matetitetika efa tsy miandry sabotsy ihany ty zavatra ty satria miazakazaka ny raharaham-pirenena ary ry zalahy mpitondra fanjakana manana fahefana mo manao ny ataony ihany satria tsy haiko ohatra nahoana ihany le fiarahamonina ao anatin'le fitantanana satria ohatrany samby teo lohany daholo samby teo tompon'le fahefana de lasa izy moa tenentsika teto pasteur nanomboka tany amin'ny Desambra hoe oloza tena ho sahirana ny vahoaka malagasy rehefa ho vita amin'ny fety io satria midangana ny vidim-piainana fitondrana ny firenena tsy zarizary ao moa manao règlement de compte isan'andro ao anatin'le fahazahoanan'le fahefana de ny vahoaka ihany moa zany mitondra faisana am'le izy mampalahelo ary tsy afaka angina ihany atsika efa nilazaiko mbenimbeny teto hoe sarotra ny anginana am'zany satria fiainan'ny bahoaka fiainam-pirenena tena ohatran'ny tsangisangy ohatran'ny tsangisangitra satria betsaka ny havana namana akaiky tena mikaikikaiky sahirana nefa zavatra misy solution ohatran'ny tsisy miraharaha tsisy ray aman-dreny intsony zany piahy Madagasikara na zany na tsy zany tonga de hidirako aloha le vaovao manahirana pasteur satria na de miteny foana matetika atsika eto hoe tsika tsy influenceur fa karazana hoe leader d'opinion zany tondratsika an'le izy fa tsy influenceur na tsy miraharaha na ho tian'olona na tsy ho tian'olona tonga de tenenina amin'ny vahoaka malagasy hoe misy filohan'ny androm-pirenena androm-panjakana miteny tsy ho filoha io ihany zany miteny satria ao anatin'ny gouvernement zany misy sasatsasany koa efa tena manenjika mihitsy hoe andao enjena am'izay le influenceur reo mpanao Facebook sy ny tariny de magaga ana pasteur zany toetra ifanenjika zany satria raha androany reo tonga eo amin'ny fahefana raha androany reo nahazo fahefana za matoky sy mino hoe teo amin'ny tambazotra tserasera nazoany zareo zany influence zay tsy teny atsika moa tsy teny hoe iza na iza fa hitatsika daholy resaka capture sy ny tariny mivoaka tato ato de mody atao sasany tsy tadidy moa zavatra nataony ny fanaony na taty andafy ary hitatsika daholo ny zavatra niseho de androany zany miverina hoe ifanenjika za zany ohatrany hoe efa prémédité zany le fandraisana fahefana rehefa aveo anao valifaty anao fanenjehana anao restriction ny fomba fanao teo ihany satria ohatra hoe spécialiste tam'ty ianareo fa tsy manakana anay hiteny zany tsy manakana anay anao zay ataonay ary manentana ny tanora manentana ny vahoaka malagasy zay manana accès am'zany internet zany tsy hijanona satria zao fotsiny tsotra le izy ny resaka ianao manjery télévision na radio sy ny tariny efa hitatsika voafehy manana tompony raha ianao zany tsy mpitehaka tsy mpidokany zalahy reo efa manomboka tsy de mahazo sehatra no mo vola be foana zany atao am'le izy zay mahatonga ny lasa hoe manao mercenaire politique daholo ny olona satria tsy tizy limité ny fahefany de nefa izy mba te hanao zavatra de manosika atsika zany zay manosika atsika hoe ampitomboina ny audition atsika ampitombosina kely hoe au lieu de isaky ny sabotsy ataotsika indroy isan-kerinandro ary manentana ny namana rehetrarehetra zay foana ny entiko eto hoe ifampizara satria
ny zavatra nandalo hitantsika rehetrarehetra teo aloha, ny compte fake, ny fausse information, ny manipulation de masse, miverina daholo. Zay le nampiay antsika teto foana pasteur tao anatin'ny 2 volana hoe mba fanovana ve ny ilayntsika, tena fanovana sa fanovana olona eo amin'ny rafitra misy a. Ohatrany todika am'izay ihany ny deuxième point ako satria araka ny vaovao azontsika be dia be pasteur, sarotra amitsika tsy hiteny hoe ohatra ny fankafantatra ihany zany na olona nandray fitondrana am'izao a, efa misy lien foana tao amin'ny fitondrana teo aloha, efa nisy afera niarahana foana zany, de rehefa nifanenjika de niafara amin'ny fandrodanana ny Andriamatoa Rajoelina, nefa le zavatra natao ny afera rehetrarehetra ohatra mbola mitohy am'izao tsika miteny zao a. Raisiko ohatra zany inona mo ny tena nalaza hoe raha vatomanga Rajoelina tena mamoaka volamena isan-kerinandro, tena aloha tonga de atsipoka amin'ny colonel zany teny fantaniana hoe to mbola maheno ihany zay hoe misy volamena ihany mivoaka isan-kerinandro ao amin'ny firenena e. De misy anarana voatonontonona ary antsika ny fomba famoahana azy. Ye, misy passeur teo aloha ihany, mbola misy passeur, misy eo atrampamafatrano Ivato. Magaga, tena magaga zany hoe inona le fiovana ny tadiavintsika. De rehefa aveo mivoaka indray antsika moa tsy mahita fa mivoaka foana le fifanenjehana hoe inona moa vaovao nalaza tamin'ny herinandro nandritra ny 2 herinandro zay fanenjehana une certaine madame Raissa moa iny. De gaga ihany a mandinika hoe inona ihany ary ny zavatra nanan'iny madame iny a mahatonga ny ministra mihitsy zany manenjika hoe ohatrany hoe idio vava fa ratsy zany de mampanontany tena inona ny zavatra mandalo a. De rehefa manadiady moa antsika miaraka am'le élément d'investigation any amin'ny tanàna de mipoitra ihany le ai tsy havanana verimberitsika eto matetiky, de gaga hoe fa ahoana ary ny tena zavatra ataon'ny zalahy reto eo amin'ny fitondrana. De misy olona tonga de hitikitrihana hoe innocent be, manao communication goavana be, andanimbola mihitsy mandovola, manao pression, misy olona mila idiovina. De ampanontany tena ihany zany, tsisy olona hafa zay raha tsy ireo groupe reo. Tadidiko faraparan'ny discours-ny Andriamatoa Rajoelina iny hoe misy te hikasana ao Haïti eto Madagasikara e. De rehefa aveo koa le ny ataontsika fihomezana be teto hoe raha lasa de anenenanareo ihany, misy anenina ihany, misy mefa, misy hitomany ozy Rajoelina, de atsika moa ny mebe hoe inona ary ny tiany tenenina. Fa androany a rehefa mieritreritra an'le zavatra misy am'izao a sy le fifanenjehana sy le affaire mandeha be ao a, genre hoe misy olona miteny rehefa lasa kosa raha vatomanga de samy manao business eny samy manao business ianareo tompony ao. Zay mbola tsy hanonona anarana fa ho tonga fotoana ho tononona daholo ny anarana hoe iza ny coincé tatsy, de tena malany natsika ary indraindray ivery fanahy mbola velona mandinika an'le izy. Vao maika ny vahoaka malagasy zay tsy manana zany information zany a, tena sahirana pasteur. Ajanoko aloha iny fa de efa nasongadiko lavitra be le discussion de averiko any aminao aloha. Merci. Eny ary tsika moa rehefa miteny misy matsy olona tsy mahazo resaka, tsy mahazo resaka fa tsy mahazo resaka ny tena marina hoe ny raha miteny aho zao hoe
maninona ny ty de milaza ny ty de eo zany hoe fa inona ny tianao tenenina zao ny zavatra anankiray tsara fahatsika mpanaraka ny carte sur table raha ny information rehetra zay anananay sy ny ompelantananay no avoakanay ohatra an'ireny fanaovan'ny olona sasany azy reny a de ambony ambany ty fireneny ty de aloha de ho lazaiko zay zao masy mahatonga hoe ambony ambany reo olona hitanareo miara-mitatanareo tsy mifankahazo zay de ataonay mpivaly ataonay aminareo mpitserina ny voamasony gouvernement de cohabitation no misy am'izao fotoana zao fa tsy gouvernement de refondation amy fomba ahoana tsy priorité ny olona ao anatina gouvernement de cohabitation de refondation lasa zandrindrara tsy zandrindrara akory raha fa bouc émissaire fitaovana anankiray nampandrina drisa atsika vahoaka hoe hanao refondation nefa le olona zay tsy nametrahantsika moa zany tena marina fa diso le olona milaza fa hanao le refondation a mifanipakakarony de memseo izy tam voalohany nareo tsy nino anay rehefa nyteny an'izany hoe nareo de tsy hita fa tsy manenjika foana zao foana mivoaka ny vavany filohany fanavaozana mihitsy am'izao fotoana zao hoe misy manao kajikajy politika ozy izy na eo anivon'ny fitondrana ozy izy ka mahatonga an'le zavatra tsy mandeha zay le izy leza misy aveu fa efa trop tard de tam'izay nyteny an'izany de lazaina hoe reo ndray zala blablabla de zao izy rehefa mivoaka ny vavany filohan'ny fanavaozana de ahoana blablabla ve misy ny zavatra nteneninay zao dia confirmé de blablabla ve ka ny tiana tenenina de zao zay eto tsy ho landany lera ary tsy andany andro anao blablabla fa ka zao aloha miteny any zay fa sao de mba misy miaino ihany fa gouvernement de cohabitation io hanika tsy magaga fa misy ny sasany a misinobe le conseil des ministres misy tsy miakatra indraindray le concerné mahalala ty teniko ty fantatry le olona zay concerné zany ina mo dikan'izany matoa anao tsy miakatra amy conseil des ministres de maninona na miakatra ihany fa milalao telefona pendant fivorina fantatraina zany misy angambany any ampianarina ary anao tsy samy lalao telefona zany rehefa en plein examen conseil des ministres zany angambany tena ekinaniain'ny firenena parce que mazava be fa hoe cause toujours fa zay efa mipetraka ny plan d'attaque de samy manomana ny groupe d'influence nyreo samy manomana ny groupe d'influence nyreo de le groupe d'influence samy manao zay nareo nge tsy mahatsikaritra fa tena mampiomehy be Facebook am'izao fotoana zao hoe manenjiky nga merci Roly merci mialatsiny manona satria izy misy nyteny hoe le olona le miteny no manao an'izao hoe tokony tsy hiteny fananakory fa ianareo ao anatiny de mazava be hoe mbola mendrika ao tazomina ministra ve ianina de mody manao sondage fopla kely eo de hoe asivy sondage hoe zany hoe izahay vahoaka zany no asainareo ny commentaire le hoe izy ny ministra tazomina na tsy de samy varotra de samy misy am'teny hoe tia kosa angamba mba mendrika ao tazomina de misy mitanisa kely le zava-bitany kely eo tena mamenatra be le izy hoe enjenareo zahay milaza zavatra Facebook nefa ny zavatra ataonareo vous faites un leadership réseau social mampomela izy hoe le zavatra lazainareo fa tsy manjary anaovanareo raha koa sasany moa zany dia manao valikafatra amin'ny alalan'ny Facebook rehefa mamaivay loatra ny attaque mahazo azy na personnel io na professionnel io na administrative io na judiciaire io zany hoe qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Tsy manana conviction mazava ianareo fa manao tâtonnement zany le hoe marché tâton tsapatsapaina kely tsapatsapaina eroa tsapatsapaina ery de mamono afo de manao service pompier de irahana indray alohan'ny olona mamisaka be eo amin'ny Facebook no ahitanao zany irahana indray ny andian'olona sasatsasany pour redorer le blason de fa nga izy io vitany hoe miaraka makasary amin'ny olona malaza sy hoe olona manana ny maizy azy de hoe tout à coup tonga de lasa vous redécouvrez une nouvelle virginité politique on n'est pas dupe za manokana no tsy ho fitahanareo am'izany mihitsy fa mazava be le izy hoe efa samy manomana ao anaty tsika vahoaka malagasy adinoy zany refondation zany fa
soratra eo ambony lettre administrative fotsiny sisa fa efa samy manomana fifidiana an'ireo izy rehetra manomboka hatrany amin'ny tampony ka membre ny gouvernement ary ny assemblée nationale manomana daholo ireo ary il ne s'en cache plus fa mahagahagahy ny mbola inonareo vahoaka hoe hanao fanavaozana isika hanao fanavaozana inona fanavaozana de fa niteny zay tamin'ny voalohany hoe tsisy refondation de la république zany ho eto fa changement de régime de même seo izy ka ireo a tsy misy tsony zany de zao voaka andray zao iny Moustamina vao nitenen'ny filohan'ny anteny mera-pirenena hoe fanjakana intérim zao le retsy mba ela avao ny ainako na de mbola tsy antitra ary aho mbola tsy nare an'izany mba manao adalana ihany ny ao Afrika ao manao politra manao de fa tsy mbola nare an'izany hoe fanjakana intérim zany fa transition mafy be am'vavanareo ve miteny hoe transition zao e c'est un mot tabou ve sa menatry nareo a hitenina an'le teny efa ntenenina tamin'ny voalohany tsy transition zao fa continuité de l'état dia sarotra be ny iverenana amin'iny dia andao amorona expression ndray hoe gouvernement d'intérim mais attendez tena mialatsiny efa mifotora olona zany mifotore olona filazanay an'zany ny fitenenany zatovo de migobe an'izay koa le valalabe kasy manao zavatra tsy mora pasteur fa io lohany misy de andao tsika hivavaka andao anampy andreo zay tsy anampy resaka intérim zany fa assume hoe transition ny antony tsy asa izy laha manao le transition masy de lasa manaiky an'le hoe coup d'état zany le teo fa hoe tsy coup d'état iny mbazy hitanareo lasa misy cacophonie dia karamaina doly am'izay lay teo aloha niteny Moustamina io hoe ny influenceur matsy teo aloha no karamaina hatram'izao zany fa zany re analiziko ty Moustamina tsy mbola fampiresantsika amin'ny raha efa couple vahoaka hoe le influenceur efa masiso fona aminareo influenceur fa zany tena aminareo influenceur niverena amin'ny asanareo influenceur amidio ny produit nareo placement de produit ajano le politique efa tsy hainareo manjary mampimebe le rehefa eto amin'ny tanàna andana amidio ny menaka andana amidio ny poketra sy ny kiraro fa aza ny politique nanaovana influence fa am'izao ndray miakatra grade le izy ny leader d'opinion ndray zao ny karamaina leader d'opinion ndray zao ny karamaina samy malala atsika izy adao ny leader d'opinion am'izao am Facebook dia satria ve manana statut n'olombe reny olona reny za mbola avery tsy ny titre na ny statut no maha crédible ny olona io fa ny zavatra nazainy sy ny vérité caché ao ambadika ary reny olona reny tsy menatra kory monsieur contredire rapitra amin'ny zavatra zay nylazaina hatramin'izay sy ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao tsy menatra ny sasany moa zao manao opération mamafa vidéo vao navoakany fa hoe izy tsy mbola nanompa olona sy nanao attaque personnel olona mihitsy hatramin'izay sofiko zao mihitsy nare azy nanao attaque personnel leader d'opinion bevata anankiray totonoko anarany eto hoe tsaboy ny tenanao aloha fa ianao areo efa mila ho point parole contre parole raha samy teny le olona io hoe diso zany de zao hoe andao hitsangana atsika sy anao parole contre parole kimo noho zany tiako tenena aminareo de hoe lasa zay ndray za zao le level hoe zeray mahazaka olona leader d'opinion malaza manany maizy azy de satria tsika gasy moa entin'le hoe inona ny malaza de rehefa malaza de marina ny teniny misy olona tsy tonoko anarana bandy ataoko hoe bandy satria tovolahy izy tsy mbola nresaka politika hatramin'izay mihitsy izy teo amin'ny réseaux sociaux nefa izy olona manana ny lazany tapitapika ao tonga dia manampisa am'le manadio an'le olona hoe tsy meloko izy gana hita hoe fa taizy ty zala ty d'Adam et Ève tsy mbola tazako za hoe matanjaka be ora amin'ny contrepartie am'ilany azy koa de hitanao koa hoe misy vague na leader d'opinion koa ampiasaina miatake olona anankiray zany hoe mazava be zany zao le fomba fiasa ao Madagasikara hoe ampiasaina ny leader d'opinion pour blanchir quelqu'un ary ampiasaina ny leader d'opinion pour salir atao hoe salir fa atao hoe double accusé ve na accuser quelqu'un
de migasy mantsy ino enoiny sy le hoe zay ny marina de ka ianona ane ny teny aniny zany mitodika amitsika gasy miresaka rehetra miaino amresaka eto tsy hoe rehefa ianona de zay fa diadio de manaova recoupement mba mandany fotoana kely mba manao enquête kely tsy voteny mitady lavitra fa de ho hitanareo hoe marina ve le zavatra lazain'ny olo io sa tsia zay aloha zany zavatra hanomboako ny fanehonkevitry ny am'izay lafiny zay hoe gouvernement de cohabitation no misy ary gouvernement de intérim hoy azonareo ve mifika am'le hoe intérim si c'est pas juste un mot a mifika am'le intérim de am'izay afahana mijanona ela be eo fitondrana aloha satria lefa teny voalohany de zay tsy aritrela eo fa eo amin'ny roa taona rabetsaka arao tsara le fomba fiady ok de rehefa tonga any fotoana de hoe ka roa taona aorina miteteza mitaka fa le teo aloha mbola intérim mahay lisany ga tena mahay lisany enjanareo raha hivarotra an'le malagasy amy sakabe io tena enjana be mihitsiny fa io moa ohatra ny adin'le rangaha anankiray any amin'ny faritra tsy naniny iny hay ny lalao potiny olo ijareo nytadinareo de avadiny kely any Dimitri Medvedev ndray aloha ny alina de verina ndray aloha de lasa ohatrany hoe nouvelle nouveau mandat zany hoe fomba fiady zany tsara fantatsika malagasy donc le izy zany mampiomeana am'le sosy de mieritreritra ianareo fa olona sanana daholo ny eto Madagasikara ka tsy maharaka an'lay sémantique politique resaka sémantique ve no hamarotanareo ny praitanindrazana resaka voambolana mialatsiny aloha fa raha ho anahy manokana tsy ho azonareo am'zany satria za exégète ka io teny io ny any kilalaoko ary io ny any fidiram-bolako dans le sens hoe io ny fiasako mandinika ny teny ka ne jouez pas avec les mots ne jouez pas avec les mots fa ny marina sy ny vérité no mila avoaka sy mila tenenina mazava tsara ka zay koa ngamba fanokafam-bavony keliko de atsipika any aminao ndray ny bol mostana fa toizako kely aloha fa hisotro rano kely fa somary mikoaka ny avanao efa natsidikinao moa le gouvernement d'intérim pasteur de eny ekeatsika hoe satria misy namana juriste namana zany teny hoe mety possible le izy gouvernement d'intérim vocabulaire ihany ny teny bon zao koa moa fa be de be mampiasa chat GPT de ohatrany hoe mahay daholo ny olona fa le principe constitutionnel zany tsy hitatsony saiko hoe efa tsy naina tso zany mpampatatra droit constitutionnel ekentsika zany hoe gouvernement d'intérim zany fa raha zany tondratsika anazy fa ahoana ny anazavanareo hoe ny intérimaire zany tokony manao exécution any nina moa dossier en cours zao ohatrany hoe exécutif provisoire manao dossier en cours nefa ny zava-misy am'izao ohatrany tsy dossier en cours ihany fa mifangaro le izy de lasa manahirana hoe misy confusion eo amin'ny gestion politique gestion transitoire zany sy ny gouvernance ny politique pleine tsy hitako moa teny anazy amin'ny teny gasy ohatrany hoe tokony hitondra an'le tetezamita le gestion transitoire sa tonga de hoe gouvernance tena politique pleine ohatrany olona voafidy satria ohatrany manova structure ohatrany inona kokoa rehefa aveo niesorinay izy ihany rehefa aveo ny teny hoe niesorinay nisy vaovao lehibe moa nivoaka hoe ny bourse malagasy de any Sénégal fa niesorinay de navadika anay aty Madagasikara misy contradiction de inona no mamarina tsy haiko lasa populisme be le fitondrana ohatrany hoentina zazakely le vahoaka malagasy de io ihany miditra amy réforme structurelle majeure be hoe fa inaroa ve lanim-bahoaka zay manko magaga hoe inona ihany ary misy tsy hoe le gouvernement d'intérim na intérimaire ny mampiasa sainanay
fa aiza ny principen'le izy, inona ny limite, inona ny lalàna amin'ny fe, tsy hoe rehefa ny tena HCC de intérimaire io de intérimaire, nefa nareo rehefa avy eo manapatra fahefana manao zao anareo anao lalàna mikasika ny zany hoe liberté d'expression eo amin'ny tambazotra serasera amin'ny resaka inona mandahanareo ve zany am'le maha intérim anareo illimité zany liberté any vahoaka zany, sa tsy aleo le gouvernement rehefa aveo rehefa lanim-bahoaka le flou rehefa aveo manao an'izany tsy haiko, mety zay tsy mahay ninino. De eo koa le mampiasa saina hoe izy nitenen'ny pasteur teo hoe mety hitatra satria le provisoire le provisoire qui dure hatramin'oviny satria hiditra refondation ministre ny refondation de rehefa aveo 3 mois de mila 6 mois, rehefa 6 mois de tsy vita io fampiavana-pirenena fa tsy maintsy zavatra le adidiko tsara tamin'ny andron'ny transition zany fampiavana-pirenena zany aty na feuille de route rehefa efa ho 5 taona ty aorina mamoaka le FFM de nefa le résolution ny FFM rehefa aveo rava ho azy tsy hita tsony le androm-panjakana kely resaka fampiavana-pirenena ninam-bola fotsiny zany lany mivolam-bahoaka, inona résolution nivoaka avy tao tsy hita. De zao mais miditra lalina ny crise Madagasikara, mahay mifampiandry ny malagasy mifanenjika hifamono tsy ho ela raha mitoy io satria zay bebe vola de mavita amin'ny karamabasy zay mo ataontsika terme le satria zay mianam-bola de tsy maintsy avita anao milisa anao ijery miaramila de zay foana zany aiza hoe zany vahoaka malagasy madinika zay mitady hanina hoanina isan'andro fo maraina de sahirana mitady hanina marary, sahirana mitady vola hitsabona tena matory ao an-trano, zay sahirana tsy matory satria matahotra sao vakin'olona ny trano, sao vonon'olona, sao endan'olona amin'ny lalana, zany rehetrarehetra zany. Alohan'ny hanoizatsika moa pasteur tsy fombako loatra mamaly an'le compte fake fa nisy compte fake matetika fantatsika moa le compte fake efa tonga aty amin'ny peditsika foana. De tary aloha moa izy ohatra nisy commentaire zay teo hoe za tsy hanao anaran'le olona ny commente fa fantany zany hoe aiza daholo no membre fa ohatrany tsisy membre tsony hono fa raha tsy atsika roa ihany. Zao zalahy tenena am'le patron lisan'le maniraka any tsy resaka hoe zay roa ihany zany zao masamy teny hoe aleo zay roa mandray andraikitra na io enjenareo rapitso afaka pitso tsy rarahinay zany tsy ahoanay zany fa membre BDB fa raha mbola BDB koa ny ao Madagasikara zay mihitsy ny teny hoe aleo tsy avoaka foana fa resaka sécurité-n'le namany, resaka mandeha ny fampitahorana, mandeha ny rehetrarehetra zay tsy teny eto hoe inona ny détail. De eo koa moa sasany matahotra ny havany, ohatranay moa efa tsy matahotra efa ela zany moa fa efa zatra nandray andraikitra, fa zatra ny teny tamin'ny fitondrana nisy rehetrarehetra teo de raisinay ny andraikitra rehefa misy namana sa miteny izy na hoe ilainay izy am'le débat raha de avoakanay izy, tsy hoe mamaly andeha amaly anareo compte fake rehetrarehetra zay mahita tenenina tsisy rarahinay an'zany nareo moa afaka mikaramany ataonareo fa tsisy rarahinay zany. Tsy manova ny foto-kevitra anay zany, tsy anova ny fomba fanaonay zany fa zay fotsiny tiako tsindrina hoe na zay roa ary mivoaka eto tsy zay roa ny eo satria io mandeha io efa misy ekipa BDB mampandeha mampiodina ny ty ato fa zay aleo ajanoko eo iny. De
Manaraka an'izany pasteur satria raharaham-pirenena moa tenenintsika teo lasa mi-concentrentsika indray izy tamin'le olona fa tsy haiko hoe tsy hoe tsy tenentsika hoe fahatezerana fa hoe tokony misy fepetraresina ihany zany na raha tena mbola mijoro ny filoham-panjakana Andriamatoa Colonel raha tena mbola manana finiavana am'le fanovana mba andraisandraikitra ihany satria zay tsy mahafantatra loatra ohatra nahoana ny misy ao fa ny fahazahoanay ihany azy hatramin'le vaovao rehetrarehetra azonao amin'ny gouvernement tsy mifanaraka indraindray fanome bateau dans les roues ohatrany hoe sao de enao ihany ny tratra ho farany eo victime Andriamatoa Colonel tsy aleo ve dian'izao anananao ny pouvoir enao mandray andraikitra am'ireo olona manodidina anao ary fa maro be de be manao zavatra mamofady fa io moa influenceur rehetrarehetra efa nahazo promesse moa ao andapa nahazo promesse karama nahazo promesse poste de tsisy masamy teny intsony fa miandry fa raha tena tia firenena nareo ry zalahy tsy ohatr' zany navelany ny tena nareo tamin'ny andron'ny Rajoelina hoe influenceur de zay koa ary nitehaka anareo tamin'izany tsy nana ratsy mihitsy na de fantatray ary ny ankamaroany le fisainana hoe tena mercenaire tena misy indraindray fitiavam-bolo zao moa misy ray aty andafy de hoe tena izy mihitsy miboss izy manendry hoe mifandray am'le ministra nommé ao de zany manao an'izao za mirehareha satria manana ministra ao anatin'le gouvernement tsy olana aminay ny fanananao ministra fa ny anay le Madagasikara potehanareo de le Madagasikara tsisy miaro tsony raisiko exemple manaraka pasteur ny raha nagneneny moa tsika hoe resaka délégation américaine tonga Madagasikara de miasa saina ihany hoe inona ary ny tadiaviny zany Trump zany am'izao maninona indreny de hitatsika moa nisy délégation russe nandeha de tonga koa zao ny américaine fa na zany na tsy zany ny magaga aleo tsy idikatsika ihany pasteur tsy hoe tsika teny détail zava-misy fa hoe raha misy anisan'ny délégation immigration américaine zany de ohatrany hoe mieritreritra ny après deuxième guerre mondiale ny décider zany tany amin'ny ONU hoe saika ho alefa tany a Madagasikara ny jiosy rehetrarehetra ny sorona taty en Europe tsy haiko hoe mba heninao zany histoire tamin'izany fotoana fa androany be de be ny ho expulsé zany mety ho alefany amin'ny Madagasikara koa de aiza hoaiza zany aiza ny diplomatie tsy zavatra mazava zany amin'ny firenentsika satria mampiayay am'izany raha za ny tenako zao nandeha tany a Madagasikara nandeha par route par terre nandeha tany a Diego de misy toerana tsy tadidiko le raha ny tanàna za koa zany le reraka be am'le lalana de misy toerana ohatra misy pont de miala an'le tetezana kely iny ohatra nisy toile détente be de be sao de ataon'olona rasista slamo am'izany fa to misy ataontsika hoe tavaratra moa fitenentsika izy aty fa arabo reny tsy haiko na mpitso-ponenana ve reny sa immigré reny sa ahoana tsy ray roa zany misy be de be de tafandinika avy an'le tomobile hoe fa misy inona ahoana reto olona reto ny tonga ato izy zany complice ahoana ny idirany reto ohatrany tsisy fanazavana de ohatrany hoe ohatra zany koa ny havatsika ny cousintsika avy any Afrika misy be de be tena manao affaire maloto tonga ao Madagasikara micréer affaire tsy haiko
sasany ary manao passeur, na passeurany volamena io, na passeurany drogue io. De reny olona reny a tsy tonga fatany tao a Madagasikara. Ary tonga mandeha reo tsy matahotra. Tsy matahotra hoe misy contrôle, misy ndray mo tratra fanaovany zalahy rakety koa. Tsy io za tsy miteny hoe fanjakana androany fotsiny io, fanjakana rehetrarehetra nisy teo aloha, fa mbola mitohy zany, misy rakety zany ao. De atsika moa tsy hanonona anaran'ny ministra koa na ministra inona fa izy tompony mahafantatra ny tenany. Zay le tenentsika hoe or zalahy sao de mba fa tsy rariny loatra zany hoe matimaty fahatany ny mpiray tanindrazana zay nitolona nefa ararotinareo am'zany au lieu de atsika am'zao miditra am'zany tena refondation zany. Fa raha tsy ho tafiditra am'zany tsika, ho tafiditra amin'ny ady an-trano, ho tafiditra amin'ny adinareo clan-nareo mpanao affaire reo, ho sahirana atsika amony zany afo zany. Tsy aleoa very zalahy dian'izao. Nareo moa eo amin'ny fitondrana, raiso ny andraikitra. Alamino ny fiarahamonina. Aza variana manadio olona zay tsy tokony adio akory. Satria ny vy moa izy tenintsika malagasy ny vy tsy mikeny roa, tsy mikeny rery. Fa tsy maintsy misy vy, misy zavatra hafa mampiketrina an'le vy. De nefa ny olona meloka omaly, nisy proof be de be, nisy témoin, de androany tsy nanao an'io fa atsika moa ny fantenentsika teto pasteur tsy hanaratsy olona, tsy teny fiainan'olona ary tsy hamotika fiainan'olona, zay ny leitmotiv-tsika teto. Fa ndraindray le zavatra ataon'ny zalahy efa mihoatra ny sangy, mihoatra ny loha. Satria ohatrany tsinitsinina le malagasy am'zareo fa ny anazy ihany zany aleo fitiavan-teny, aleo business ny mandeha, aleo vola miditra, gagany miresaka miliara foana zany ny resaka. De rehefa miresaka an'zany moa tsika moa tsy maintsy ho voa hoe jaloux tsika pasteur. Satria tsika tsy mahita an'zany miliara zany, fa tsy le mety tsy miliara ny tadiavinay ry zalahy fa le fiarahamonina mirindra, ny Madagasikara miray hina, mbola manana potentialité be Madagasikara androso. Ary zao ny fotoana. Io manko misy époque, rehefa taran'le époque iny de miandry ndray fa am'zao korontana rehetrarehetra misy eran'izao tontolo zao, ny amoahatsika, ny maha-malagasy atsika, ny identité malagasy, ny créer zany nation malagasy zay moa resantsika eto ihany pasteur atsidiko kely satria zay foana ny ary mampiasainy zalahy matetika hoe efa tsy tiako moa le terme fa ataoko kely hoe côtier merina nefa amin'ny fo tsy miangatra. Raha ampianarina ny ankizy, ampianarina manao analyse zany hoe histoire amin'ny Madagasikara zany io manko terme mampanahirana ry zalahy ny enay any amin'ny sisiny hoe andrinam-poromena andeha ranomasina amin'ny valapariako. Hatram'izao ny malagasy tsy manadiady hoe inona ny tiana tongavana am'izay hoe valapariako. Fa za moa tsy hanao prof d'histoire satria za tsy domenako ny histoire fa kely ananako ohatrany hoe créer une nation. Zay zany fahitako an'le izy volonté, fa izany création de la nation zany tsy misy hatram'izao mahatonga atsika io ataon'olona fitaovana tsy zarizary ampiasaina io zao be de be zavatra tsy mety ery vao miteny zao tsika de misy manaratsy ary hoe zalahy reo tsy tia fanjakana ny Raianina, tsy tia fanjakana ataoko hoe tsy ataoko koa fa ataoko hoe Tanindrana, de reniko hoe waidray
nareo ve mba misaina ihany rehefa manenjika tsy vitan'ny fanenjena ohatr' zany fotsiny io fa hoe inona le foto-kevitra raha manao an'izany rehetrarehetra zany tsika aiza ny limitsika aiza ny tokony alehantsika zay aloha paster fa lasa be resaka be misaotra. Ok, merci beaucoup Mostany. Ilaza zavatra amitsika amizay aho tadinareo namoaka le soratra hoe Abu Dhabi tadidio tsara ty teny ty de namoaka amizay moa ny maro de hitanareo fa ny fotoana ihany ho milaza azy fa tsika hiditra lalindalina kely ny amin'iny fanambarana iny efa nisy ihany fanambarana nivoaka tamin'ny Facebook hoe ivoaka iona misy fivorina lehibe tena hoe fivorina radalana ionan'ny filoha Mikaela any Abu Dhabi fa izao ny am'ireo délégation américaine tonga teo Madagascar reo ny raha ohatra tsy hoe raha ohatra fa tokony izy délégation amina raharaha ataontsika hoe fifandraisana firenena anankiroa bilatéral misy fomba fitsenana sy fandraisana amin'ny fomba mendrika an'izany angambany ny fomba fandraisana andreny fa ity ny zavatra nahagaga ny fomba nahatongavany zareo tao Madagascar dia sécurité max ahoana zany hoe approche discret ny dirany zareo zay aloha zany de fa zavatra mahagaga ao anatin'le délégation mandeha jerentsika kely za tsy tena hoe misy trio anankitelo fa misy de olona anankiray na lasa saina ao anatin'le délégation américaine lay faharoa atao hoe Christian José Erhardt tsy haiko manonona azy tsara Christian Jové pas José Christian Jové Erhardt izay sous-secrétaire adjoint à la population, aux réfugiés et à la migration. Les resaka business base tuliard mine volamena toa zany tsy mitena normal c'est logique hoe bon mitady fiaraha-miasa zany tsika inona no ataony ty monsieur Christian Jové Erhardt ao anatin'ity délégation ty zay izy dia sous-secrétaire d'adjoint à la population, aux réfugiés, à la migration. Fa nga moa misy olona migré avy aty à Madagascar makany États-Unis ohatrany tsy mare aho raha misy olona makany de immigration normale zany hoe malagasy mandeha makany États-Unis mila ravinahitra misy mahazo visa misy tsy mahazo visa mandeha ara-dalàna fa tsy ny olona ty amitsika no mandeha handeha hanao aventure manao immigration ohatrany sasany donc lasa saiko hoe aty à Madagascar aty amin'ny jeu kilomètre je m'en fous izy ny teny tanora no anirahana nyty responsable ny réfugié ty petraka ny fanontaniana hoe fa inona zany satria matoa mandeha fa nio délégation ny américaine de misy intérêt ny États-Unis fantatrareo ngamba ny politique nationale de Donald Trump American First dikany American First de hoe ny américaine aloha ny voalohany indrindra azo traduisena hoe politique d'immigration enjana be tsy mandray ireo olona avy any ivelany hitanareo ngamba raha mijery vaovao nareo misy hazalambo grave be any États-Unis am'izao fotoan'izao ny olona sans papier any ampiasana azy zay tsy azo atao de tonga de samboron'ireo police fédérale nareo de mandefa azy ary mandroaka azy miexpulser azy eran'izao tontolo zao any amin'ny tany ny viany zay tokony ho misy azy là c'est leur politique nationale tsisy dirako zany satria tanin'io ils font ce qu'ils veulent zareo ndreny manao débat fa mahagaga ary inona nanaovako antsoavo teto tamin'ny vidéo afako maly hoe inona no antony iaonany amin'ny fitondram-panjakana malagasy ity responsable na réfugié et migration ty arao tsara le raisonnement fa misy réfugié gasy ve makany États-Unis tsisy dikan'izay dans l'autre sens de eto zany zany tsy manao spéculation fa za mametraka ia fotsiny hoe tandremo le retsy fa ireo bekitanareo
s'ils ne viennent pas ici pour vos beaux yeux, hein. Ils viennent pas ici hoe mahafinaritra be Madagasikara, tsara tarehy daholo ny mponina eto Madagasikara, sisa tsy hiditra am'izany izy a. Fa ny zavatra mety hisy dia sanatry an'izany Madagasikara atao fanaripako. Ireo olona izay tsy fantatra hoe olona avy aiza na ahoana ho alefa aty Madagasikara dia en contrepartie inona no tombontsoantsika? Sa ve zay no sandan'ny fanamboarana ny jirama, sa ve zay sandan'ny fanofasana ny rano, sa ve zay ny mba azahoantsika fanampiana, zay ve le atao hoe fanampiana ny communauté internationale dia ny sandany terenatsika handray réfugié. Fantanana za tsy miteny hoe zay no izy. Je me pose la question. De mety hiteny reo sasany ho avindray leader d'opinion mahay be, intelligent be, surdoué be, petit génie be, charismatique be, sy ny tsy haiko be, hoe ka tsika ny tany kristianina tsika mila mifanampy. Andraso ketsy a. Aleo aloha ny matanjaka no manao zay anampiana ny osa fa tsy ny osa ny manampy ny matanjaka. Tsika mbola ao anatintsika raha ny hanina hoanina mbola efa ampitadiavana dia aleo aloha tsy voagerentsika zany raha sanatria hoe ahoana ny politique d'immigration. Eto aho zany dia mbola tsy nisy namaly ny antsoko. Ataovy mazava ny politique d'immigration Madagascar. Zahay dia mouvement politique souverainiste dia zay koa mba hiteny hoe Madagascar first, Madagascar aloha. Tsy natao hanariana ny fanaripako ny olona Madagascar. Dia mbola averiko eto ty teny ty hoe les murs ont des oreilles. Karaha sanatry misy fuite d'information rapiditra. Mbola itrikitihako sy averiko eto ity fa tsisy atoko politika samy teny an'izany ao Madagasikara satria samy piso lelaka ary miandro remaniement gouvernemental daholo ianareo mianakavy. Dia zahay isolo vaika ny akalana. Raha rapitsoka misy fuite fa na zany papa zany ane ka miseho azo mafy be zany papa François zany fa ny majordome no nampifuite ny document officiel ny papa dia nivoaka gazety dia scandale tany Vatican. Na mafy be toinona ny service de renseignement nareo tsy maintsy misy fuite io satria na ao anatin'le gouvernement de cohabitation tsy mifankahazo dia mifanakarama reo. Zay ny malala olona betsaka hoe mividy information any amin'ny atoko mifaninana mifampividy information reo. Zahay mahazo document dossier tsy mandoha vola satria fantatry le olona hoe zay tsy manamboly. Ary fantatry le olona hoe zay tsy manana force extérieure andamosinay fa nanay ny force extérieure nay dia ny fonay sy ny lionay ho an'ny tanyrazana. Kanefa dia mba mahalala zavatra ihany zahay fa tsy olazaina eto daholo satria ilana ny fahendrena koa indraindray. Fa nanay zany le zavatra kely fosiny ampitana eto hoe tandremo ane ka raha rapitso ho hitapoko hitam-pirenena ka ho fantatra hoe Iran no nampiditra olona tsokosoko réfugié teto Madagasikara dia ny sandrany des 1 million de dollars any amin'ny comptenareo fa dia mifampitady eto tsika. Teniko zay ary miantso ny ray aman-dreny ara-drazana rehetra hoe tanindrazantsika ty le retsy tsy matimaty fatany reo olona tamin'ny 47 sy ny sisa fa sao sanatrika miala vazaha dia misolo vazaha. Fa vazaha hafa indray ny endrika isehoan'ilay ao anatin'ilay izy. Ka ny tiako tenenina dia ny information azonay dia ty toizako nay zany le izy. Misy an'izany Christian Jové Hernad zay secrétaire sous-secrétaire adjoint de la population réfugiée. Zany rangaha zany tsy hitako ny antony natongavany eto Madagasikara raha ohatra ka hoe iresaka base toliara, iresaka volamena, iny mbola tsy dirantsika fa resaka hafa iny. Fa haninona eto izy zany tsy maintsy resaka réfugié, resaka migration fa tsy immigration. Elo tsara, migration fa tsy immigration zany hoe tsy ny avy aty amintsika ny makany fa ny avy any no alefa aty. Zay ny dikany. Dia izy zany le ho alefa aty dia à quel prix? Faites attention fa zany natao hoe fa nitsakitsahana ny souveraineté nationale ary haute trahison envers le peuple malgache raha ohatra ka ampidirinareo tsokosoko eto zany ka
Sanafiavana zany raha isy zany any aorianany na am'izao tsy fantatra rovina ka misy sandana vola de responsable atsika am'izay mety acte terroriste ataon'ireo olona reo fa tsy voafehintsika io inona mialatsiny aminareo tafika malagasy fa manana ny maizy azy anareo fa tsy voafehinareo ireo terroriste reo rehefa manao ny atao reo ara vazaha reo ara foifoy volo vao mametrize azy nefa tsy tafavoakany ka sao de mandrora amy tsy lany fa mora ny mihinana miliara fa sarotra ny mifehany zany zavatra zany raha izay toizako manaraka tao anatin'lay information zay azoko ao anatin'lay ekipa nandeha nakaty ihany koa niaraka tamin'ireo olona reo de misy projet izay anaovana complexe militario industriel plus particulièrement am resaka start-up spécialisé am cybercriminalité eo alohatsika aloha start-up ho amina cybercriminalité lasa ny saika ahoana tsara ngamba tsika tsy efa manana cybercriminalité ohatrany efa manana ihany na mandeha amy lony io na tsy mandeha amy lony tsy haiko aloha tsy idirako iny fa lasa herim-pamoretana moa iny rehefa tiana anenjehana olona fa misy zavatra nalasa saina anaty mosi-tanina za zany eto mampifandray zavatra tao ao pendant une semaine eo sa 2 semaines teo nalefa daholo ny sous-lieutenant rehetrarehetra nanao fanambarana le resaka hoe ok zay ny fanehonkevitra amin'ny Facebook zay manohitohina ny fiandranam-pirenena mbola tsy avoaka anareo foana le hoe ina le atteinte à la sûreté de l'État fa nafangaronareo tao anatin'ny communiqué hoe ny manopa ok tsy dirako iny ny miteny ratsy ny manao dénonciation sisa sy ny manakorotana tsy fantatro ina dikana tao hoe manakorotana ary voatondro manokana hoe nareo any ampitan-dranomasina mahagaga fa tsy ohatran'izay ihany mampiasa Facebook fa ohatrany misy koa ny Madagasikara fa ohatrany misy sous-entendu hoe préparez-vous on arrive avec l'artillerie lourde et ça n'a pas raté navoaka iny Ngaroli Mercia manao raha matahora mialatsiny aminao rahalahako tena anisany alahelo anao aho tamin'ireny nahazo anao reny fa sao de mora manadina anao fa dia hanao an'izany langage zany koa ve rehefa tafavoaka tao aminay madinika satria anao zao fa eo ambonin'ny fitondrana miteny any koa ny ministre Gasikara miteny any koa ireo leader d'opinion karamainareo izay miteny hoe gadrao ranona fa manakorotana amin'ny alalan'ny Facebook de zao le izy rehefa mijery an'io resaka io zany hoe cybersécurité ho avy am'izay ny fanidinany robinet sy sisa amin'ny fanehonkevitra de zao mitadidio tsara mety ho vitanareo zay satria anananareo ny sandry anananareo ny vola anananareo ny matériel fa manaova jery todika tantara kely fotsiny tadidinareo ngamba tamin'ny 2009 mafy ane zany raha valy manana zany tamin'ny voalohany ka tena hoe tsisy olona na izy arany teny hoe midireo zay sa tadidinareo tambavany raha valy manana tamin'ireny fa miblokena ny fanehonkevitra de nahita hevitra mipolitsaka andray ny olona de iny ny causeny chutiny mafy ane zany rajoelina zany tena tsika voateo zao voafoifoy volo fa influenceur andray nampiasaina de reny izy eny sy ny hoe ny tanora sy ny jenjeny sy sisa ary mpaneho hevitra fa raha ozanareo satria hitanareo hoe ty fito ty resaka fanehonkevitra Facebook moa zao fa tsy Facebook refa be deaibe fa réseaux sociaux tia no natafakatra anareo tao fitondrana de mieritreritra am'izay zany nareo hoe on va cracher dans la soupe hoe tafita va matesany am'izay nisany de mitspadolaka ny tany de amoaka lalana azadiny fa mbola misy 1000 moyen foana ahafahan'ny olona mahita hevitra anambara hevitra ka aza milalao afo fa mieritreritra nareo fa ny fanampenam-bava no hahatonga anareo tafapetraka eo amin'io sezy io maharitra zaza mi conseil anareo conseil d'aminy aty de hoe asivy trop plat ampiteneny fa plus ireo ampiteneninareo de plus milamina dans le sens hoe tsisy zavatra zany zao nataony era-jaonarym-piaina na de ataontsika nanana ny faiblesse nisy teto na afaka niteny ny olona rehetra tamin'ireny tafaohatra loatra indray raha sasa fa nampiasainareo ohatra mivatapaty tsy mamalagasy tsy ao anatin'izany soatoavina zany fa bon zay monita anareo fa mety
zay anankiray faharoa. Anankiray fahatelo, oui, hisiny dia ho any Abu Dhabi officiel. Fa rehefa mandeha ohatr'ireny koa, il faut joindre l'utile à l'agréable. Misy ny voyage officiel, accord ary misy ihany koa ny pacte informel any tsy maintsy isy ho tanterahana any. Ka dia ny zavatra isy zany am'izao fotoana zao de misy force anankiroa hiady eo Madagasikara. Ny tandrefana, ny bekitana, ao ihany koa ny frantsay izay misintona ato amin'ny colonel. Qui dit colonel misy maromaro izy ao anatiny ao. Ary atao amin'ny ilany ato monsieur le président de l'Assemblée nationale et consort avec la Russie. Lasa terrain de chasse Madagascar entre an'ireo force roa reo. Za zany de matahotra fa jereo ke mahazo le Ukraine kely mampalahelo. Le Ukraine, la population n'a rien demandé. Fa misy bandy maivandota ao Ukraine, Zelensky no anarany, mialatsiny aho. C'était un acteur, sao de adinonareo fa bandy nanao film iny. De nanao film nanao président le ry de tsy haiko zay be de be moa ny théorie de complot momba an'iny hoe efa préparé n'iny ho président de bodina za tsy hiditra. De lasa président le ry afaka miteny za ny tena anao za tsy pro-Ukraine tsy aminy resaka fa manipuler la lova sasany atao terrain de chasse. Lazaina fa iaro azy ny reto be kitana reto tonga tery ary Washington de mahazo maso mpanao gazety de nalaina baraka de ary indray de omena de nisy fotoana le ritezitra misy fa ahoana ty promesse-nareo ty ka zay reo tandrefanareo force d'influence nao tsy raharahanao zany fa ny intérêt-ny azy. De imaginenareo raha i Madagascar zay zone stratégique am'izao fotoana zao. Zay fanteneniko ivereny le vidéo nataoko tamin'ny roa andro lasa le hoe loza Madagascar. Ka raha tsy mahay eo eto de tena miangavy anao eto zany tena miova langage, tena mitalao aminao mon colonel, eo ampelatananao ny hainy firenena. Manao faux pas tsy misomonga reo olona reo. C'est pas raha mbola varotra volamena, varotra pétrole, mbola resaka fa resaka sécurité nationale. Ny olo masarotina anay aloha. Tandremy anao tompoko, fa be ny olona mpanolotsainanao ao. Fa reo olona reo de samy manomana ny élection présidentielle daholo en 2028 de hanorovoana anao, de hanao zay hampiady anao amin'ny ireo force extérieure reo. Mahaiza tsara, vous marchez sur des œufs. Vous marchez sur des œufs. Fa sao sanatry tsy manina ataovinareo schizophrène, tsy manina raha ataonareo parano, je préfère être parano nefa ny milamina fireneko toy zay laxiste be de aveo misy zavatra mitranga zay takzay anteny. Hoe sao lasa natrika lasa terrain de chasse ny zalahy ty Madagascar ty. Jereo angeny nahazo any Libye reny. Marina fa tsy hoe tsara tare Libye fa lasa faction na rebelle. Ary io na mampatahotra ao Madagascar. Satria matanjaka be daholo le groupe d'influence nareo. Zany hoe tsy mandany zany. Misy pro-russe fantatra tsara ny herin'izany pro-russe zany. Misy pro-français sy pro-américaine fantatra tsara ny herin'izany. Ny vola tsy lazaina tsony de eritreretinareo rehefa misy hery anankiroa na telo farafahakeliny mandrivotra de ho samatsamana nareo Madagascar io amin'ny ego anareo mpitondra. Nareo ao satria ianareo gouvernement de cohabitation no misy ao fa tsy gouvernement de refondation. C'est le cadet de votre souci zany refondation Madagascar zany fa samy mametraka ny zone d'influence daholo de mitady partenaire extérieur matanjaka hanoana anareo de que le meilleur gagne. De zay vahoaka malagasy pitrapitra eo ampovoany eo miandry ny rariny. No tena matahotra mieritreritra an'izany zavatra ka de lazaiko eto ty. Noho zany le resaka accueil des immigrants illégaux tena mba miangavy ary mitalao mba tsy lazaiko hoe mampitandrema fa tsy hoekenay zany. De mangataka hoe mba misy lalàna ve fa nametraka fanontaniana fa mbola tsisy namaly ô.
misy lalàna mazava ve ny resaka accueil des immigrés à Madagascar? Ahoana ny resaka ny resaka ina moa izy ty resaka réfugié? Satria ny zava-misy am'izao fotoana zao tontolo zao géopolitika de be de be ny olona hiparitaka no miady, tsy haitsika ny toy tiady ty fa mirefidrefitra daoly de tsika fantatry ny olona fa mahantra ozisy monsieur le premier ministre satria tsy spécule zay moa ny azy natao hoe mahantra tsy spécule na de misy volamena ary de fantatry n'lay tandrefana hoe Madagasikara tsy misy vola fa misy pétrole, misy gaz, misy volamena de zao hoe ory PM ory président ohatrina ny ilainareo anaovana an'io jirama io azao de mety tehaka daoly tsika hoe vita ny jirama tamin'ny andro ny anina oui fa jirama à quel prix? Efa mba nieritreretintsika malagasy hoe zany à quel prix navitan'ny jirama sy ny rano fa tsy hoe fa misotro rano fotsiny hoe mandeha foana ny jirona de manao internet foana zay manao Facebook dao zay miaraka avy mandra-parivo ny andro de fa alibe de alléluia amen fa avy eo anao rapiso le olona miditra tsokosoka tia Madagasikara zay olona mpilalao an'ireny le ohatrany feu d'artifice mahafaty reny. Ato zao misy namana tena sur terrain fa tsy hoe angano vakiko aminareo eto ny messageny de nangataka izy mba atao anonyme miaraba paster mirary taona zina nahita le live momba le américaine na candidat ina de le resaka hoe hay ny tsy hay le resaka mpitsaomponenana tam 2017 zahay ozy izy nanao vacances tany nandeha efa tam 2017 zany de efa nisy io tamin'ny andro ngiara joel za tsy miteny hoe nareo am'izao fa teteny hoe mba jereo kely io de mba sio resaka tonga teo atapoketsa fenitante io tenen'ny mostahina teo fenitante fotsifotsy be de be une centaine nanontany manodidina teo hoe iza no mipetraka eo tsy akaiky tanàna io so de averinareo fa hoe olona touriste manao vazaha touriste sakodo de manao tente fa tena ny akodaota alavitra ny tanàna izy io avy aty amin'ny arabe de lamano lay nanontaniana hoe tsy hainay mazava ponina eo an-tanàna no miteny hoe tsy hainay mazava fa tsy hoe olona mpandalo taxi brosy tsy hainay mazava hoe iza reo olona reo manao akanjo mirebareba de niainga anadiady moa zahay de lina zany zareo andao hoeny andeha anadiady eny zany reto olona reto manao vacances andeha anadiady eny de ozy izy le ponina eo an-tanàna de imagine anareo ny ponina ndray matahotra an'le vahiny aiza le souveraineté nationale de ozy le ponina teo hoe aza makeny reto tompoko so ahita loza eny anareo vacances no aleanareo atia fa sao de tsy tafody any Frantsa eo nareo. Point, je ferme les guillemets. Mon colonel, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un militaire. Bajereo kely io zavatra io. Tena miangavy anao aho aseoko aminareo eto ny fair play ko na de tsy mitovy hevitra aritsika aloha de tsoroka eto za tsy mitovy hevitra amin'ny colonel fa za républicain quand il s'agit du bien de la nation je me range du côté du gouvernement zany républicain souverainiste raha tsy fantatrareo miangavy anao aho tompoko pastora no miteny eto ary anao mpiandry samy zanaka karamalaza atsika sy anao mialatsiny fa fona aminareo mpanaraka pejy ahy lasa mamoaka fivavahana satria je vais être en tête à tête avec mon colonel ary miaramila ianao dikan'izany manana code de l'honneur la nation la patrie ou la mort n'est-ce pas bajereo io fa tsy normal hoe vahoaka tompotany no matahotra tanton'olona tsy fantatra avy ay zany fantapoko hoe amin'iny faritra iny de ny gasy ndray zay anadiady no mahazo menace hoe ahita loza nareo raha manatony eny c'est pas normal je ferme la parenthèse fa pour vous dire hoe mbola voasantionany zany vahoaka malagasy fa matory raha laha tandrefanareo anipiny fakofakona aty amitsika olona dangereux reo zay le izy fa manana tsy tazony anazy satria problématique ary
azahoany zareo gagnon kokoa izy na hiatoka ny frais d'avion mitondra azy makatia ary mamorona tanàna anankiray mihitsy micrée village ho any zareo tsy olana aminy zany manambola izy ka fa isika ve atohitra ianareo chef de région any amin'ny région rehetrarehetra any atohitra ve nareo any Diego any mialatsiny aminao rahalahako fanaovy any Diego hanatona anareo reo olona reo atsokosoko any mety tsy fantatry ny gouvernement central hoe reto mba misy ohatrohatry zao fa mba misy ohatrohatry zay de milliard ny resaka eto a Madagasikara moa zao tsy miresaka antsony million fa milliard zao ny resaka hahatohitra ve ny région je ne crois pas matoa za mampanenao zany tsy nety alarme zany de misy dikany manaraka an'izay toizako ihany za de avy eo miverina any amin'ny mostany ahoana io resaka fitrandrahana base tuliara zany zao miverina misy mamerina manoratra fa tsy adinonay ny tompoko sy ireo toerana hafa surtout base tuliara io matsy raha tsy diso misy resaka amerikanina koa io sy hoe namidiny australiana dia sisy za tsy hiditra amina za tsy pahay toe-karena nia zany le côté souveraineté foanany ama souverainiste atsika GDLR olo mba te antany ho anareo manampahaizana amin'io resaka fitrandrahana arena ankebony tany sy ny arena malagasy tsy manana droit ve ny vahoaka malagasy hahalala ny akoro natao amin'ny fitrandrahana ny arena ankebony tany mila transparence tsy azo atao ve ny mahafantatra ny akoro amin'ny fitantanana ny harem-pirenena fa tsy hoe hiteny tahaka an'le madame tale général Jirama izy sa izy le nantaniny Fidèle Zalapière atao amin'ny assemblée nationale de hoe tenu par le secret confidentiel ohatra tezitra be Fidèle amin'iny ary marina mihitsy ny teny hoe fa ny patronao zao no mitaky hoe inona le accord fa tsy hoe mpanao gazety ny patronao assemblée nationale sy ny vahoaka zany solo tena vahoaka de lazaina fa hoe confidentiel ne jouez pas ce coup là aussi amina secret confidentiel ny vahoaka manana zo alala hoe manao na ny contrat hitrandrahana n'io base tuliara io rehefa za zany tsitra tsony le hoe tantrandrahana fa tsandrahana fahitako azy atody miady amambato any zay fa mba nitsangana ihany ngia fanapera fa ny alamaina nitsangana ngia iteo rakoto vao fa ohatrany somary reraka ihany izy tsy miteny tsony bon zao izy efa fitondrana donc fahitako an'io zany de rouleau compresseur io na ninona eto la ozy le boekely zay na ninona eto la de fa zay ny reviny angy eo ok zay zany tsy afaka manoatra fa zay zany tapakareo be sandry fa zao kosa farafaratsiny mba ampafantaranay le contrat aloha de efa iantso ndray tsy tianareo ty zavatra ataoko ty fa ataoko foana nareo le amin'ny fitondrana ianareo zay manana ny information marina ny amin'io kanefany vous avez le droit de réserve teneno aminay satria zoany vahoaka ny malala ny fananany zay tsy miteny aiza ny tranon'ny ministre ihany aiza ny tranon'ny président ihany aiza ny tranon'ny on s'en fout na de fatatra ihany secret de polichinelle hoe ny tranony ranona tatsiny ka ohatrany karana ihany no nanome azy de tonga de nalaina marika fotsiny zao le trano tsy nandoavana volana ny ariary fa tonga de hoe omeo anay io trano zay mahalala am'zany fa tsy idiranay zany fa affaire privé nareo fa mety ho lasa affaire d'état atsoatsy fa mbola tsy haitsika fa avelatsika any aloha zay petraksika ao frigo ao omenay anareo siny any zay mba mahalala zavatra fa zay aloha tsy hiditra amin'iny zay tsy hanao effet d'annonce na sensationnel hoe pam scandale non nanay le objectif souveraineté d'état zoanay vahoaka ny mahalala hoe iza ny mitrandraka ny harenanay eto Madagasikara ary ahoana ny fomba hitrandrahana an'izy io ilainy vahoaka fantatra zany satria ny vahoaka no patron ianareo mpiasa amin'ny vahoaka koa miantso eto ny conscience ny olona zay mahalala ny pitsopitso ny affaire io avoay kely hoe mba tiana ho fantatra ny momba an'izy io satria fananany vahoaka izy io tsy tena koa hoe fananam-panjakana fananany vahoaka farany mostanina zay ngambany fa lava loatra ny makasitraka atsika mipody eo indray rehefa aloha tsy avokatsika daholy aloha le zavatra fa manahirana satria tantara lava be feuilleton raha tsika taloha mo
miteny foana hoe le fitondrana teo aloha manao manipulation de masse, micréer diversion, manao an'izao. Ohatran'ny mbola mitohy ihany izy zany hatramin'izao vao maika pire akory ny fahitany anazy. Pasteur moa raha niantso any colonel teo de nianahako ndray tsy any loatra hitondrako anazy ko i pasteur mialatsiny aho. Nianahako tonga de teneniko hoe any amin'ny miaramila. Any amin'ny miaramila le institution militaire ny resahako satria efa tonga ao filoham-panjakana zany ny colonel ohatrany efa manomboka hitako tsy manao an'le maha miaramila azy fa mitodika manoka am'le miaramila na amin'ny sous-officier zany na am'le tena haut gradé. Zay tsy ampianatra anareo fantatrainareo mahalala zavatra mandalo ao firenena fa iza ny mahasaha mijoro androany fa tena hoe ho an'ny tanindrazana am'izao toedra raha misy amin'ny firenena zao. Mino zay sy manantena amin'ny agent de renseignement nareo tsirairay ihany anananareo daholo ny info tokony zay civil tsisy dikany ity ve mahazo zany info be de be zany hoe nareo manana structure matanjaka be zany tsy anana an'izany sa hoe efa tsy antsoa le fitiavan-tanindrazana mitodika aminareo manokana hoe ndao arenina i Madagasikara aleo misoroka toy zay mitsabo fa raha ho tonga am'le fitsabontsika mety tsy ahita fanafody akory satria inareo miaramila ihany mahafantatra hoe ny basy sy ny vola miresaka na samy seho mihitsy ny sasany hoe anananay ny vola anananay ny basy. Zay moa sady tsy manana mbola tsy manana basy fa manana vava de alohanay mitifitra amin'ny vava aloha atreto zay satria efa mampiasa ny olona BDP nareo manao attaque sy ny tariny manao menace mo sasany fa misy liste arrestation mbola tsy officiel mo le izy mo tsy hainay fa enoeninay fa teneninay hoe tsy zay mihitsy ny atao raha matahory. Raha ny tena anarana moa ianao teo pasteur le ray aman-dreny moa ny eritreretako anazy vao nivoaka ny fonja zay ampiasaina am'izao fotoana zao le mandrangaranga hoe ajano mampatahotra olona. Aleo ray aman-dreny rehefa avy ninana ny mangidy aleo mipetraka amin'ny maha ray aman-dreny aloha na de efa natao conseiller renao aleo mipetraka amin'ny maha conseiller ray aman-dreny mananatra fa BDP zavatra resaka ieninay hatramin'le famorina zala ex détenu tao Ivato tsy haitsika inona ny resaka tany inona zavatra nitakina tany zay moa tsy hanendrikendrika olona fa zay BDP ny mitaraina ao moa ny tsoka ao moa ny nanaiky an'le fampitahorana de tsy maintsy nanome kely rehefa tonga ny fotoana hitatsika eo ihany ny toyany fa aleo tsy manambaka vahoaka fa io vahoaka io natonga nareo nivoaka amponja le vahoaka io natonga nareo tonga am'le fahefana io vahoaka io mahatonga nareo andraindren'olona androany fa itsy hainareo ndray manabado manapempo mampatahotra an'le vahoaka. Atsika moa tsy de valapatra lava be andreo satria efa ohatrany mandeha be le fotoana efa adiny ray mahery ary zao fa mitodika amin'ny miaramila moa ny teneniko teo fa faharoa satria nanomboka 2002 nakaty ny tena olana tamin'ny firenena tonga ny firenena ohatr' zao nohony tsy fandraisana tsy haiko na fandraisana andraikitra na tsy fandraisana andraikitra fa nohony le sotasota nataon'ny miaramila sasatsasany sy ny mpitsara. Aleo mariko tsara hoe mpitsara mialatsiny amin'ny namana mpitsara BDP enareo zany matoa tsy miteny tsy mandray andraikitra
anisan'ny complice am'izao toedra ara-pirenena misy situation misy amin'ny firenena am'izao satria be de be nareo mahita zavatra tsy mety fa misy jambany business tsy tenenako hoe jambany vola tsy miteny tsy mireagira fa ekena rehefa rapitso miova ndray ny rafitra miova ndray ny olona eo am'le fitondrana na olona eo am'le poste pitarika de tsy maintsy io vao manao hoe ampamoaka fa maninona tsy androany ianareo no miteny zavatra tsy mety zavatra hitanareo fa tsy mety be de be ny olona mitaraina ny mpanao rambolemo efa tsy tenenina tsony vola tsy toko tsy firoany angatany sasany tena hoe zay le teneniko tamin'ny publication tamin'ny maraina pastera hoe mba au courant zany ve colonel sa hoe tsy au courant ny zavatra mandalo ao manodidina de lasa victime izy raha au courant moa izy de lasa complice sa ifampizarana ny azo tsy haiko mampatahotra izy moa teneninao teo misy efa manao arrosage be moa nahazo trano villa en 2 mois en 1 mois fitondrana tena miroborobo mahay be fa matetika manko amigasy am'izao rehefa tsy mahita miliara tsy mahita vola be tsy mahay nininitsika ohatrany atsika badalahy ty pastera satria tsika tsy mahita vola tsy mahita miliara tsy mahita inona fa tena badalahy eto atsika fa le tena mahay enjana toteny le mahay misy mahita toerana aiza nahitana vola aiza nahitana iza ny poretina androany sady mitodika ihany koa amin'ny tiako mena conseil ihany miaramila hoe misy olona endrikendrehana enjehan'ny sasany ao amin'io firenena io tokony mba protégenareo ihany ny ainy satria mety manana dossier mety manana zavatra be de be azo anenjehana ny olona ao fa lotona fananina lotona mikarama compte fake mihitsy ry sasany mandoto an'le olona ohatra nataony zalahy mandoto atsika am'izao fa izy ndenendreny hoe atsika hoa tsy miraharaha zay tsy miraharaha an'izany fa mety amin'ny olona hafa tafotoana am'izany fa tokony samy mandray andraikitra matetika koa ny commentaire miteny hoe tongava ty nareo miady inona ny atao matetika ianareo miteny an'iny indraindray olona voakarama ihany te hiteny hoe tsy manao nininy zay tsy teny ninina aminareo eto amin'ny tambazotra tserasera zay mahay ny ataonay aoka azava ianareo compte fake manao an'izany hoe midécourager le olona miteny tsisy raha rahinay an'izany zay tsy mila ho tian'olona zay fa naverinay foana zany fa zay mila ny zavatra marina ny hevitra raha misy eo amin'ny firenena tonga any amin'le vahoaka de le vahoaka ihany mandray andraikitra arakaraka ny vaovao ny information azo avy tonga any aminy zay ny tiany atongavana fa tsy hoe zay no baikonao hoe tongava ty anao an'izao tongava ty zay fa rehefa tonga any tsisy raha tsy ho hitanao akory ny atongavanay any fa tonga foana zay fotoana tokony natongavanay zay moa ny anahako pastera fa atsika moa raha mivalambana eo de lasa tafiteny zavatra be de be fa leo limitetsika ihany le izy de au lieu de samedi de ampitombositsika ataotsika hoe asalarobia de am'izay mba tsy mivalapatra be adiny ray mahery foana fa mba ataotsika adiny ray isaky ny manao de rehefa aveo lasa adiny roa zany raha fa 2 fois de vao maika mivoaka zavatra be de be ny tenentsika mariny zany nazanaty zany misy zavatra kely tsy arofo kety fa ny hoe efa nataoko noty ato ihany misy zavatra anankiray koa ty matery efa tamin'ny herinandro fa ho teneniko ihany de hijanona misy tsy hoe nare fa misy any ambadibadika any groupe zay mitonona de soutien avy amina faritra
hoe teraky ny faritra ohatrohatry zao anoana anyranona irotsaka ho foloa tsy tononeto zay hoe izy le izy fa tonononay fotsiny eto le izy hoe efa misy zany ary eo indrindra no zavatra mampatahotra anay satria za fa miteny hoe le misy an'le hoe groupe d'influence zany interne izay mifandrivotra ao anatin'ity gouvernement de cohabitation ity tsy ndriko foana hoe cohabitation amiko tsy gouvernement de refondation zany fa resaka atao apatavy resaka fotsiny fa gouvernement de cohabitation dika zay samy manangona ny forceny mba hatonga azy ho lany dia tsy misy etika tsony ndraindray fa le olona zany ny vahoaka le fetsy manao lecture hoe samy te ho tafavoaka daholo le olona reo dia hanangana groupe d'influence izy nafaritra hoe zahay ary io tena atahorako tsy te andre arapitso de fa lefako mialoetro ty de mba manana anareo fitadidina mémoire d'éléphant hoe efa niteny an'izay gardien de la révolution Jean-Luc tamin'ny 10 janvier hoe zahay avy amin'ny faritra anyna de manohana ny ranona aloha tompoko tsy fanonona faritra fa tsy ny faritra ny manohana olona fa ny andian'olona any amin'ny faritra tiako tenena hoe nareo vahoaka atsika vahoaka moa aloha ataoko hoe tsika vahoaka mba tsy ho ataon'olona tohatrohatrany hoe zahay teraka avy any atsimo zahay teraka avy any avaratra zahay teraka avy any atsinanina zahay sud zahay zao za zao de sud lazaiko mahitsy zay donc tsy misy olona afaka musurpe hoe zahay avy any sud rehetra de manohana ny ranona de ohatr'izay koa i mositany io avy any avaratra de ohatrohatr'izay le izy hoe mety misy mitonona any hoe ny faritra Dego na faritra avaratra dia miaraka amin'ny ranona misy olona ao miaraka amin'ny ranona fa isika vahoaka ma sao de mora lalaovin'ny olona amina sentiment hoe tiana atsika aza miditra am'zany hoe tiana atsika satria ty avy amin'ny faritra atsika eny mety tsy mampaninona raha anoana azy nareo c'est naturel dans le sens maha-olombelona fa aza atao fandranitana amin'ny samy malagasy zay ny amba fangatahako fotsiny de amarina atsika fa tiany fangatahana araka teny teo hoe misy teny ngasy teny mbola lazaiko eto indray fa sao de adino fa averiko aminazy de mino fa ianareo assistant parlementaire sy ianareo mpiaraka aminy hampatsiaro azy teniny ihany no averiko aminy monsieur le président de l'Assemblée nationale ianao nampanantena fa ianao mihitsy no amoaka lalàna hampamoaka lalàna tsy hoe ianao moa zany fangataka ny anteny miaram-pirenena amoaka lalàna hiarovana ny lanceur d'alerte talohaloha tany ianao ny tenen'izy io zay mantsy ny promesse nataonao satria tao anatin'le mamahy be reny aiza ho aiza re izy io monsieur le président de l'Assemblée nationale et futur candidat présidentiel soit des promesses électorales pré-campagne électorale nefa ohatra lasa mivadika hoe za tsy andevitra tsony fa dia handray fepetra ny am'ireo zay manakorotana eo amin'ny Facebook za zany mampatsiaro fotsiny ny fampanantenana nomenao satria tokony arovana mihitsy ny lanceur d'alerte zay mitombona tsara ny zavatra lazaina satria tsisy diffamation tsisy ihany fa zay manao kosa zay tsy miray petsapetsa amin'ny olo amin'ny diffamé kosa aloha anazy zay za tsy manao solidarité eto zany hoe zay arovi-dolo zay mpanao Facebook non chacun pour soi mialatsiny am'le fitenena dans le sens hoe za tsy tomponatoka am'izay lazainy rakoto satria za tsy rakoto za tsy rabe fa za RGL fa anjarany tsiraray mitondra ny tenany fa nazanana tsy zany misy lalàna ny fe azy ny tany ozy ianareo zay de aloha mba tena le lalàna fa tsy manao demi mesure araky ny tokony ho izy zay fotsiny angamba fa lava de lava zay fa adiny ray sasany tao ankajikajy hoe taperina adiny ray sasany aloha androany satria tandroantsika vo anova kely famindra fa ho hitatsika eo ny formule zay azotsika hanaovana azy fa de misaotra atsika mpanaraka ny pejy sy ny mpanaraka ny gardien de la révolution ny foto-kevitra moa zany fa tsy mpanaraka anay zay moa inona no arahana fa ny hevitra de isorana be deaibe nisy betsaka ny teny teo nisy fangatahana amin'ny filoampanjakana misy fangatahana amintsika vahoaka misy fampieritrretana ho an'ny rotota
de samy mandray zay tandrifiny sy sahaza azy sady mametraka ny veloma mandram-peona ho amin'ny manaraka indray asa mositany ny teny farany de misaraka tsika. Fa madiva alina moa ny andro de mbola misaotra antsika vahoaka rehetrarehetra mpanaraka anay, misaotra namana rehetrarehetra zay mbola mankahery sy le manome hevitra re miteny zavatra misy ihany a. Raha ny teny moa pastera teo hoe samy mitady ny force-ny moa tsindriko fotsiny hoe tsy force ihany ny pastera e, force koa ne vola pastera, samy mitady vola ao anatin'le fitondrana koa am'izao a, samy manana moyen akany vola ao anatin'le fitondrana de manahirana be maheno an'le izy a. Fa inona moa ny azontsika atao, atsika olona tsinitsinina aty ve andeha andrara an'izany a, fa ny vahoaka fotsiny mbola mampalahelo, ny tena mampalahelo ny zava-misy a de ijoro mandrakariva zay a, ary teny foana. Ary izy moa teneniko teo hoe zay mahafantatra ny ataonay rehefa tonga ny fotoana, tsy fampitahorana zany fa fitenenana hoe samby mifampijery tsika e, satria fantatray nareo mijery anay a, ary matetika nareo mamaly ny zavatra teneninay eto amin'ny pejy RGL de valinareo amin'ny conférence de presse matetika, tsy maninona zany a, zay koa mijery anareo a, mifamaly eto zany tsika de ho hita eo mitohany mandram-pioana ary mankahery ny vahoaka malagasy. Tena sarotra ny fiainana am'izao ary tena mankahery atsika vahoaka malagasy a. Mbola ho avy moa ny andro mangirana, ny andro mazava, fa aza kivy zany satria mahita commentaire ny tanora be de be a, de ohatrany hoe kivy diso firenena, miankina amitsika tsirairay zany, a tsy hoe na za na pastera de avitanova zavatra anay claque du doigt ohatra zao, fa tonga de hoe tsy maintsy miankina amitsika tsirairay a. Izy ny tenenitsika teneninay matetika hoe ny firaisan-kina no hery, ny fitambarantsika no hery, na de manam-bola tohinona ry zalareo na manana fahefana, tsy voatery io a hidina an-dalabe am'izao vanim-potoana zao. Hitanareo zavatra mandalo an Iran, tena hoe pays contrôlé be amin'ny firesaka fitondrana, de io izy mahavita midina indray mandeha. Inona moa zavatra nidiny mpitondra natoerana am'izao, ny resaka internet mba hanaovana répression, de fa hitatsika koa zavatra andalo eo amitsika eo a, zay mahatonga anay miteny hoe na inona mahita hevitra foana tsika anaovana anazy a, mahita hevitra foana tsika naparitahana an'le message tsika de mankahery atsika tsirairay a, de veloma mandram-pioana. Eny ary veloma farany ngamba misy manoratra ato commentaire vedeto sy tana hoe tokony mba asianareo karazana FAQ izy a, de mamaly anareo karazana ohatra hoe émission anankiray zany a, mametraka fantany aloha pourquoi pas ho alamitsika eo a. Rehefa maromaro no namana ato amin'ny GDLR miaraka eo, satria ato aminay misy olona spécialiste ny amin'ny resaka économie, spécialiste amin'ny lafin'ny sociologie, samy manana ny domaine moa, fa betsaka ny miasa na week-end aza, satria ny ankamaroanay te ampita daholo aty, tsy ohatran'ny Madagasikara hoe week-end tsy miasa fa miasa alina ary ny olona nay na lahady na sabotsy, de zay ny antony tsy mahaeo ny maro, fa voaray ny fangatahana de hodinina arak'izay. Zay ary fa de ray fotsiny pastera am'le valin'izany, satria le olana am'izao manko le mampiditra le namantsika any Madagasikara amin'ny toedra raha misy, na atsika zany, atsika moa zao afaka miteny malalaka, raha tany moa atsika zao moa tsy efa nazo mandady resa mandady amin'ny, fa zay le niteneninay teo aloha hoe matetika ny namana avy aty ivelany ihany ny masasa miditra, fa ny any an-tanàna zany somary, satria ao moa misy fonctionnaire de sarotra be ny hiditra eto a, any moa miasa misy société privée koa ny sasany, de
matahotra sao de afakasa satria ny intervention mandeha ana amin'ny mpampiasa de hoe matahotra voaroka am'izao andro sarotra zao zay mahatonga le hoe ohatran'izay sy pastera ihany fa miezaka ihany zay ampiditra namana sasany na mametraka tsitsika fametrana fanontaniana zany afaka alefa de misy namana mamaly de zay miteny an'le izy eto eny ary fa misaotra betsaka eka zay fa de miraharo soatsika rehetra ary zay ary